Miaravantsika atokantrano tsirairay avy any indray amin'izao volana Desambra zao. Engany hotahin'Andriamanitra Jolitsika tsirairay avy any. Androany ty hanao ty vidéo ty satria ny antony efa tatoato zay de nisy mandefa afatra taty amiko zany hoe misy zavatra miseho teo amin'ny contrat niaraka tamin'ny fanjakana. Tsy tamin'ny fanjakana zao moa zany fa fanjakana taloha teo ka mila jerevana izy io satria mitaraina ny mpanao teo école, mitaraina ny olona rehetrarehetra. Izy io de mikasika rehetra mihitsy natao hoe état civil ao Madagasikara ao. Fantaritsika moa fa ny état civil ao Madagasikara, ny état civil zany zavatra sensible zany. Ao anatin'izany tiako tenenina am'izany ny permis de conduire, ataontsika hoe le biométrique, le mampitaraina reo auto-école sy ny karazany sy ny olona sasasasany zany zay nandefa afatra taty amiko. Eo ihany koa le resaka plaque d'immatriculation, fomba fanaovana le plaque d'immatriculation iny koa ho an'ny voiture iny. Eo ihany koa ny passeport, titre de séjour, misy contrat mikasika an'ireo zany. Carte électorale. Eo koa ny carte électorale. L'état civil ny idirako indrindra manko le état civil, le carte eo amin'ny carte d'identité biométrique, passeport sy ny état civil sy ny karazany. Iny zany tena tiako idirana voalohany indrindra. Tamin'ny 2009 de nisy contrat nataon'ny fanjakana niaraka amin'ny société privée anankiray. Gré à gré izy io. Ny zavatra tiako tenenina eto aloha de zao. Ny zavatra tiako tenenina resaka information sensible, resaka état civil zany. Tokony propriété ny fanjakana zany, ary sensibilité betsaka ny ao anatin'izany zavatra. Mikasika atsika ohatra ny carte électorale, mikasika atsika an'izao ny passeport, mikasika atsika ny carte d'identité, mikasika resaka atsika momba ny permis de conduire, resaka sensible zany. Nefa izy io de natao gré à gré tamin'izany fotoana zany, tamin'ny 2019. Natao gré à gré, fanjakana zany mandoa amin'ny société privée io ny vola anaovan'ny société privée io ny zavatra io. Zany ohatra hoe nanao délégué en fonction amin'ny mahafanjakana zany izy eo société privée. Tsoky eto na société publique zany, ary zany contrat zany public ihany koa. Ny anaran'ilay société EFALU Madasala. EFALU Madasala nanao signature an'ilay contrat de directeur général andriamatoa Georgios Tiligadas. EFALU Mada io dia détenu zany hoe misy lien direct miaraka amin'ny EFALU Holidays Limited any Chypre. Any Chypre io société lien direct io zany, fa le EFALU Mada ao Mada izy misy directeur général gasy ao, afaka jerevantsika, tsy afaka teneniko eto ny anarany fa afaka jerevantsika zany. Fa ny directeur général nanao ny signature ny contrat niaraka tamin'ny fanjakana tamin'izany fotoana zany dia andriamatoa Georgios Tiligadas. Zany hoe trésor public atsika rehefa manao passeport tsika, manao zavatra rehetra de misy part alohan'ny trésor public tsika gasy mandeha any amin'ny société io ary virenany amin'ny société io. De hitatsika tsara fa lien teneniko to makany Chypre sy ny karazany. Efa nanao investigation matoa nanao an'izany efa hitako daholo na ny registre du commerce tany Chypre satria tsy azo azy foana zany zavatra zany fa misy antony nazahoako azy. Io finance internationale io jerevantsika tsara fa misy transaction na misy ohatrany tsy maintsy tratra foana na ahoana ary tsy maintsy hita foana ka tsy afaka hiteniteny foana am'izany tsika mikasika an'izany zavatra zany. Mandritry ny durée an'izy io jerevako tsara le contrat au chapitre 1er, article 2, page 4, 20 ans est renouvelable ensuite sur 10 ans. C'est une sourate. Tsika ho fantatra aloha fa izy nanao signature le contrat amin'ny parti gasy dia ny ministre tamin'izany fotoana zany, ministre de l'intérieur et décentralisation tamin'izany fotoana zany, fantaritsika namana ilay antsointsika hoe écran plat. Le écran plat nanao signature tamin'izany fotoana zany. Dia andriamatoa Tinarvelo moa zany député izy amin'izao fotoana zao. Nanao contrat de gré à gré, tsisy appel d'offre io zavatra tsy azo atao zany. Zavatra sensible zany, gré à gré nomena fotsiny. Inona ny contrepartie. Zay zany nisy tomako ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana zao hoe andehany amin'ny mangarahara tsika, andehany amin'ny transparence tsika, andehany amin'ny zavatra fitakian'ny vahoaka tsika
de aoka atsika zany ifantoka am'le zavatra pitsopitsona contrat misy ao Madagasikara aloha tsara ny manenjika an'ireo olon'ireo de l'international fa iny fotoana ela iny ça prend du temps iny vazaha de iny fotoana atsika io sady manao an'iny tsika no ao anatiny ao mila jerevantsika le contrat rehetra gré à gré nataon'ny fanjakana tam'izany fotoana zany ary mbola mandeha am'izao fotoana zao trésor public teneny koa mbola mandoa vola amin'ny société io i société efalu Madasarla io izay directeur général Georgios Tiligadas de misy directeur général Gas koa ao amin'io zavatra io dia ny lien direct amin'ny Efalu Holidays Limited en Chypre de mbola andriamatoa Georgios Tiligadas ihany koa directeur en Chypre rehefa tsika amin'izany le mikimaka dia tsy hay ny intitulé ny fanarana nazavona ny contrat io fa zay aloha izy 20 ans de 10 ans information sensible ao anatin'izany état civil zany tokony tsy amena ohatra zany propriété d'état zany tsy mbola nahita iran'izao tontolo zao ka hoe ny délégué tena tamin'ity na am'ty société tia ny état civil amin'ny firenena anankiray tsika moa efa natao baranahana ihany koa ny sécurité amin'ny aéroport tsika tokony jerevana koa zany de zao efa baranahana ihany koa ny état civil tsika efa tsy zavatra tsy baranahana zany zay nisy tomako ny mpitondra fanjakana zany misy ny contrat io ary ty contrat ty to anana koa tsy miteniteny foana ary dia aseoko anareo le contrat satria voavy novakiko mihitsy izy io rehetra le olona manao signature atao reo signature rehetrarehetra zay niteneniko teo dia les contrats convention de délégation de service public numéro 01 mai 2019 objet dématérialisation des informations liées à l'état civil pour la production de divers documents administratifs réglementaires produits par l'État ou ses démembrements et collectivités territoriales décentralisées. Zany hoe nahatrany amin'ny collectivité territoriale décentralisée any azy rehefa anao passeport nareo rehefa anao carte d'identité na permis tsy maintsy io société io ihany mahazo azy zay le contrat abusive izy io satria natao gré à gré tsy manara-dalàna de za de ny imposena fotsiny hoe tsy maintsy ty tsy maintsy zao ny tena tsara jerevana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany rémunération chapitre 5 page 8 ao ny rémunération mikasika an'izany ary révisable foana le rémunération tsy hoe fixe révisable ozy après 10 mois zany hoe contrat 2019 efa impiritsika zay ny révisable io zavatra io et tous les 5 ans de révisable foana zany hoe pendant 30 ans manana monopole ty société anankiray ty société ty manana monopole miresaka permis carte grise passeport dia izy no manao ny zavatra rehetrarehetra de izy mifixé après 10 mois 2019 après 10 mois de révisable io contrat io de après 5 ans de révisable prix de révisable koa io prix io de aveo tous les 5 ans amizay après 5 ans amizay koa de révisable zao de lasa révisable de lasa io mahatonga ohatra hoe la commission lasa lafo aveo de lasa le passeport lafo manao carte d'identité lafo manao permis satria zavatra business le zavatra business tsy mity amin'ny fanjakana koa fa business ny tena kabeazana miditra amin'ny société Efalu Madasarla io makany Chypre aveo makany Chypre tena baranahana be le fomba fanaovana contrat amitsika zay ny hitaritako ny sainy mitondra fanjakana ny zavatra comble ihany koa tadiditsika tsara mikasika ny Madarel zavatra mikasika ny Madarel rehefa nisy pression zany ny alany homme d'affaires anankiray tao Madarel izay enjeny fanjakana amin'izao fotoana zao rehefa nisy ny pression tamin'izany fotoana zany niala izy fa lasa facilitateur de imaginenareo hoe izany nividianana izany nividany le pariny Madarel Dana Minerals pariny andriamatoa Mamra Vatomanga tao Madarel aloha teneniko mihitsy dia Dana Minerals société satria lasa andriamatoa Mamra Vatomanga lasa facilitateur an'le zavatra nivarotra le action de namidiny amin'ny Dana Minerals société de izy indray no tompony Dana Minerals société mbola andriamatoa Georgios Tiligadas Dana Minerals Minerals mbola andriamatoa Georgios Tiligadas possède Efalu Madasarla mbola izy ihany koa Efalu Holidays Limited en Chypre iremontena les transactions rehetrarehetra makany Chypre sy ny karazana de izy mandoa ny trésor public
Trésor public, ça veut dire izy ny impôt ny tsirairay contribuable, ny impôtsika, ny impôny gasy, ny impôny tsirairay. Zay. Ny volany tsirairay, volany malagasy zany. Tsy eo Madagasikara fa. Ka ny mpitondra fanjakana amizao dia manentana moa zany satria nanaitra anary olo reo mitaraina n'io zavatra io efa misy fahatarana lafo be sy ny karazany ny production andreo taratasy sy ny karazan'ireo dia mbola lafo ihany koa dia taraina mandefa message taty amiko dia hoy izy hoe alohanao investigation mikasika ny société io. Betsaka ny dossier atao mikasika an'izy io satria efa nalaiko hatrany Chypre fa raha mangataka ny fitondrana mpanjakana fotsiny ijery manokana n'izy io ary raha tadiavina izy io dia omeko gratuit zany, omeko maimaimpona ny dossier sy ny zavatra rehetra traçage nataoko mikasika an'izy io, tsy mampanino zany, tsy olana zany satria ny fanjakana noho n'izy io système international Chypre karazana offshore, sarotra nazahoana document zany raha tsy misy connexion kely anao misy zavatra hitanao sy connexion amin'ny mpiaramiasa sy ny rehetrarehetra mba hahafahanao maka information sy ny olopatatra zany any amin'ny loto firenenireo mba hahafahanao maka ny information. Ka zay zavatra zay zavatra mila jerevantsika satria tena aim-pirenena zany resaka état civil zany. Mitovy amin'io resaka fiarovana ny sistany sy ny fiarovana ny aéroport sy ny karazany sy ny fuyo amin'ny aéroport aim-pirenena izy io. Ka tokony tsy avelavela ohatr'izao ary efa betsaka loatra kosa ny document sy ny zavatra rehetra hitenenana ny ministra teo aloha Andriamatoa Tinarvelo Zavamefa Tinarvelo mba tokony jerevana ty zavatra ty inona jusqu'à aiza ny degré d'implication tamin'ity zavatra ty tamin'ity signature zay nataony ty nanina natao gré à gré le izy nisy ny grand plan nisy n'izao ty indray misy zavatra indray de mbola ho afamaina foana de anao inona anao concertation nationale de ifamela de nivaoka malagasy foana no inona moa ty no voamafy amin'le zavatra sy ny karazany aoka zay nanao ny tsy mety ho saziny ampiarina ny lalàna zay ngamany zay ny angatahany rehetra ary zay no zavatra tiany rehetra atao fa de vola be ny zavatra tokony atao indrindra dia mandray décision tsika istopena ny trésor public IPI ny vola reo zay tonga amin'ny trésor public zany satria mbola mitoy foana io hatramin'izao tokony mistopeny reo zavatra reo mba afahana mistopena io vola io mijery an'le contrat ohatra nanaovantsika sodiaty any manina ny gelena ny compten'olona rehetrarehetra na tsy mandeha sodiaty amin'izao fotoan'izao tokony ohatr'izay koa ty tokony stopena daholo ny transaction amin'ny société io aloha hijerevana le abus tao amin'le contrat sy ny karazany zay ngamba ny tiako tafatafaina fa betsaka ny zavatra azo resahana ary manana document mikasika an'izany raha misy fanontaniana na ny tsika amin'ny gouvernement zany na iza afaka avokako zany raha misy mandany zany zavatra teneniko zany afaka avokako daholo zany zavatra rehetra zany misaotra atsika tompoko.